Eksodosy toko 40. Ny nananganana ny taberna kely. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, amin'ny andro voalohany amin'ny volana voalohany dia atsangano ny taberna kely ny tranon'ilay fionana, ary ataovy ao ny fiarany vavolombelona, dia antony ny efitra lamba hanakona ny fiara, ary ampidiro ny latabatra ka alaharo izay alahatra eo amboniny, ary ampidiro ny fanaovan-jiro ka ampireheto ny jiro. Ary ny alitara volamena fandoroana didika azomanitra dia ataovy eo anoloan'ny fiaran'ny vavolombelona, ary ny varavarana lamba dia ataovy eo amin'ny varavaran'ny taberna kely. Ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia apetrao eo anoloan'ny taberna kely ny tranon'ilay fionana. Ary ny tavy dia apetrao eo anelanelan'ny tranon'ilay fionana sy ny alitara ka asio rano eo anatiny. Ary amboary ny kianja manodidina ka ahantony ny vavahady lamba eo amin'ny vavahadin'ny kianja. Ary alao ny diloilo fanosorana ka hosoro ny taberna kely sy izay rehetra ao, dia hamasino izy mba amin'ny fanaka rehetra momba azy ka dia ho masina izy. Ary hosoro ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana sy ny fanaka rehetra momba azy, ary hamasino ny alitara dia ho masina indrindra izy. Ary hosoro ny tavy sy ny faladiany ka hamasino izy. Ary ento Arona sy ny zanany ankeo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana ka ampandroy amin'ny rano izy. Ary ampakanjoyan'ny Arona ny fitafiana masina dia hosoro sy hamasino izy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ento ny zanany ka ampiakanjoy azy ny akanjo lava, ary hosoro izy tahaka ny nanosorana ny rainy mba ho mpisorona ho ahy. Ary ny fanosorana azy dia ho fisoronana mandrakizay ho azy hatramin'ny tarana ny faramandimby. Dia nataon'i Mosesy izany araka izay rehetra efa nanditin'i Jehovah azy no nataony. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona 2 no nananganana ny taberna kely. Ary Mosesy nanangana ny taberna kely dia nametraka ny faladiany sy nanangana ny zanakazony, ary napiditra ny barany sy nanangana ny andriny. Ary namelatra ny lay teo ambonin'ny taberna kely izy, ary ny firakotry ny lay nataony teo amboniny dia arak'izay efa nanditin'i Jehovah any Mosesy. Dia nalaina ny vavolombelona ka napetrany tao anatin'ny fiara, ary ny bao dia nataony teo amin'ny fiara, ary ny rakotra fanaovam-panavotana dia napetrany teo ambonin'ny fiara. Ary ny fiara dia nampidiriny tao amin'ny taberna kely ka naantony ny efitra lamba fanakonana anakona ny fiaran'ny vavolombelona, dia arak'izay efa nanditin'i Jehovah any Mosesy. Ary ny latabatra dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana, dia teo amin'ny lafin'ny taberna kely avaratra teo ivelan'ny efitra lamba. Ary nandahatra mofo teo amboniny teo anatrehan'i Jehovah izy, araka izay efa nanditin'i Jehovah any Mosesy. Ary ny fanaovan-jiro dia napetrany teo amin'ny tranon'ilay fionana tandrifon'ny latabatra teo amin'ny lafin'ny taberna kely atsimo. Ary nampirehitra ny jiro teo anatrehan'i Jehovah izy, dia arak'izay efa nanditin'i Jehovah any Mosesy. Ary ny alitara volamena dia nataony teo amin'ny tranon'ilay fionana teo anoloan'ny efitra lamba, ary nandoto didikazo manopofona teo izy, dia arak'izay efa nanditin'i Jehovah any Mosesy. Ary ny varavarana lamba dia nataony teo amin'ny varavaran'ny taberna kely, ary ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana dia napetrany teo anoloan'ny varavaran'ny taberna kely ny tranon'ilay fionana, ary nateriny teo amboniny ny fanatitra dorana
sy ny fanatitra hoanina dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary ny tavy dia nataony teo anelanelan'ny tranon'ilay fihaonana sy ny alitara, ka nasiany rano teo anatiny hanasana. Ary teo no nanasany Mosesy sy Arona ary ny zanany ny tongony aman-tanany raha niditra tao amin'ny tranon'ilay fihaonana izy. Ary raha nanakaiky ny alitara dia ny sasa izy, dia araka izay efa nandidiany Jehovah any Mosesy. Ary natsangany koa ny kianja manodidina ny tabernakely sy ny alitara ary ny vavahady lamba, dia nataony teo amin'ny vavahadin'ny kianja. Dia vita ny Mosesy ny asa rehetra. Ary ny rahona nanarona ny tranon'ilay fihaonana ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary Mosesy tsy nahazo niditra tao amin'ny tranon'ilay fihaonana satria ny rahona nitoetra teo amboniny ary ny voninahitry Jehovah nameny ny tabernakely. Ary raha niakatra niala tao amin'ny tabernakely ny rahona dia nifindra ny zanak'Israely tamin'ny nandehanany rehetra. Fa raha tsy niakatra ny rahona dia tsy nifindra izy mandra-piaviny izay andro iakarany. Fa ny rahon'i Jehovah dia teo ambonin'ny tabernakely noho ny andro, ary nisy afo teo aminy noho ny alina, teo himaso ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra.